La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Afaka mandray ny asany avy hatrany ireo be ny tanàna izay voafidy faranteo fanambarany Pahalalana. Ny famindram-pahefana ara-pitantarana no irosona voalohany amin'izany. Tsy azo ekena ny kolikoly sy ny fampiasana vola hoe mponina ao afaratsio manoloana ny fanafanana avoka-pividianana nisy tany an-toerana izay nandresen'ny kandida Ramilson Menjanahary. Sarobidiny safidy vahoaka ka tsy tokony ahodina amin'ny zavatra hafa. Anafainganana ny fijerena ireo ady tany izay miisa reny anivon'ny fitsarana ankehitriny ny tanjona lehibe ananganana ny fitsarana momba ny fananantany. Apetraka ihany koa ny numérisation des titres fonciers. Iverina ny rotsakorana amin'ity herinandro ity ho an'ny faritra Analamanga raha nambaran'ny sampana mpanatatra ny tiotry ny andro. Misa ray hatramin'ny roa kosa ireo rivotoza andalo eto Madagasikara amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mankalaza ny fahafolo taona nitrangan'ny horohon-tany afatesana olona manodidina ny horohetsy Haïti. Folo taona aty-aoriana tsy nahomby ny fanarenana ny tanàna. Mikorotana ihany koa ny eo amin'ny lafiny ara-politika. Ny andidin'ireo avy Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Kamanasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao afaka mandray ny asany avy hatrany ireo be ny tanàna izay voafidy farany teo raha nambarany Pahalalana. Ny famindram-pahefana ara-pitantarana no irosona voalohany amin'izany. Henri Florio. Taorino ny foman'ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana ny voka-pifidianana ofisialy afaka mandray ny toerany avy hatrany ireo be ny tanàna sy ireo mpanolontsaina ny tanàna izay voafidy araka ny voka-pifidianana voaka ny rafi-pitsarana ity. Amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara, araka ny andiny faharoa sy telonjato amin'ny lalàna 720 tsipika 420 izay milasa fa manana efem-potoana ary afaka mampiakatra any amin'ny filan-kevi-panjakana ireo kandida izay tsy faly na ihany koa tsy afa-po tamin'ny didim-pitsarana na voaka ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana izay fa izany kosa nefa tsy mampiato ny mahabe ny tanàna an'ilay olona nolazaina fahalany. Afaka manatanteraka avy hatrany ny famindram-pahefana araka izany ireo be ny tanàna izay lany raha ny nambara ny Pahalalana nanaovana fanadiadiana. Ilay fifamindram-pahefana zany dia atao amin'ny lafiny araka administratif, izany hoe inona daholo zany ny antota taratasy mbola mandeha sy ny efa nandeha ary ny tokony mbola handeha, ary atao ihany koa zany ny fifamindram-pahefana ara-bola, jerena daholo ny canton commune, jerena ny vola efa niditra, ny bokim-bola, ny zavatra maro samihafa mahakasika an'izay, fa tokony atao ihany koa zany ny fifamindrana araka ny fananan'ny commune, izany hoe jerena daholo zany ny pitsopitsony rehetra ny fananan'ny commune, ny tany, ny trano, ny petrabola maro samihafa, ary ny ataontsika hoe ny fitaovana sy ny fiara izany. Dia ny tsara ihany koa aorinan'izay fifamindram-pahefana rehetra izay zany dia miditra ihany koa amin'ny fijeriana na ny ataontsika hoe audit mba hafana zany hoe miditra amina zavatra vaovao tena madio manoloana izay zavatra mety nisy teo aloha. Aorian'ny fahavitany ny famindram-pahefana izay azony be ny tanàna atao avy hatrany ny miantso ny fivorim-be voalohany amin'ny filan-kevitra munisipaly iarahany be ny tanàna sy ny mpandolotsaina ny tanàna. Fotoana izay tokony hametrahany ny teti-bola ny commune ary ny sorodalana entina hampandrosoana ny commune misy azy. Commune 420 no averina tanteraka ny fifidianana communal araka ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana. Tsy misy kosa ny fiovana eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana raha nambarany seny. Henri Florio. Misa 420 ireo fifidianana communal eo anivon'ny commune no tsy maintsy averina araka ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana. Taoriny fomany voka-pifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana communal farany teo. Ho an'ireo 420 ireo, ny telo amin'ireo ho an'ny faritany Antananarivo, raha toa ka commune 10 no tsy maintsy averina ny fifidianana ao anatin'ny faritany ny Toliary. Misa 5 kosa ao anatin'ny faritany ny Fianarantsoa, fifidianana 5 hafa kosa no tsy maintsy averina ho an'ny faritany ny Mahajanga, ary commune iray no tsy maintsy averina ny fifidianana ho an'ny faritany ny Tomasina.
Ankoatra ireo commune 420 manerana ny Madagasikara ireo izay tsy maintsy ameriana ny fifidianana. Mbola misy ihany koa ireo commune miisa 8 izay tsy nahitana kandida ho mpandolo-tsaina tamin'ny fifidianana kominaly ny 17 novambra lasa teo, izay tsy maintsy natanterana fifidianana miaraka amin'ireo commune 420 ireo. Araka ny lalàna, tsy maintsy tanterana ao anatin'ny 20 andro farafahatarany aorian'ny ny fahazoana ny didim-pitsarana avy amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny fifidianana izay atao ireo. Tsy hisy intsony ny fandraisana kandida mpilatsaka fidiana vaovao raha tsy hoe angamba amin'ireo lay fifidianana haverina noho ny tsy fisian'ny kandida dia tsy maintsy hisy ny fandraisana kandida. Fa amin'ireo commune 420 izay nodidiny ny fitsarana ny tsy maintsy hamerena ny fifidianana dia ireo kandida nilatsaka ho fidiana teo aloha ihany ny lisom-pifidianana, teo aloha ihany ny birao-pifidianana, teo aloha ihany ary ny fampelezan-kevitra 120 andro toy ny teo aloha ihany izay no hitondrana ny fifidianana averina. Raha sanatria ka misy ny maty tamin'ireo kandida izay nandray anjara tamin'ilay fifidianana farany teo mandra-pahatonga n'izay fifidianana averina izay dia manana zo hanolotra kandida ho solony ilay antoko politika nanolotra azy na ny vondron'olona izay nanolotra azy. Fa ankoatra ireo rehetra ireo, andrasany eo anivon'ny ministera ny anontaniany koa ankilany ny fanendrena ny délégation spéciale eo an'ireo commune izay mbola mamerina ny fifidianana ireo noho ny fahataperany fotoam-piasany ben'ny tanàna teo aloha. Ny ministera ny antitany no manendry ireo délégation spéciale ireo amin'ny alalan'ny didim-pitondrana. Tsy ekenany kolikoly sy ny fampiasana vola ho ireo mponina ao Faratsio manoloana ny fanafonana ny voka-pifidianana tamina birao fandatsaham-bato izay nandresen'ny kandida Ramilson Menjanahary. Sarobidy ny safidy-moaka ka tsy tokony ahodikodina amin'ny zavatra Gaëtan Andriatsirava. Toerana ny kolikoly sy ny fampiasam-bola azoana tombontsy manokana izay misakana ny fampandrosoana hoe ny mponina ao amin'ny commune Faratsio. Nanodikodinana ny safidy-mbahoaka nisy teto amin'ny commune Faratsio. Toeritsika ary tsy azo ampanjakana eto zany ao atao hoe kolikoly avoleta satria dia nisan'izany teto amin'ny commune. Manana prova amin'izany tsika. Tsy ekena ny fanodikodinana ny safidy-mbahoaka ho hiatrana izy ireo. Nazava ary nilamina ny zavatra rehetra nandritra ny fifidianana ao ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina farany teo tany an-toerana hoy ny délégué des votes tao amin'ny EPP Besirohitra fokontany Matsinjo Mampiavana. Dia za zany hatreto dia nijoro amin'ny lalan'ny fahamarinana tsy azo niza vilivily satria noho ny atiny raha ny zavatra nambolena sy ny programa nankorontanana fifidianana dia zavatra tsy nisy daholo zany teo anatrehanay. PV mazava no sarahany rehetra tao na ny membre na ny délégué ka zay dia hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia mijoro manamarina mihitsy zay ary samy hiditra amin'ny zavatra tokony hidiranay tsy azo niza vilivily raha ny zoam-bahoaka no avilivily so tapitapenina amin'ny zavatra tsy marina. Any tsisy zavatra korotana zany tao zavatra nambolena taty arena matony izy farany teo ananina teo ny sarahany rehetra teo dia hoe lamina treto ny fifidianana tsisy korotana tsisy timika tompoko. Zay zavatra hita amin'ny masonay délégué tao. Raha tsy ivina lany tamin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny seniny kandida ben'ny tanàna Ramilson Menjanahary saingy rehefa nivoaka ny vokatra teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana resy indray ny kandida antony nifoanana ny vokatra tao amin'ny EPP Besirohitra izay nahazoan'ny kandida vato misy 200 tao amin'ny birao fandatsaham-bato voalohany ary misy 120 tao amin'ny birao fandatsaham-bato faharoa. Nankatoavan'ny HCN lalàna momba ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny maha-lehilahy sy ny maha-vehivavy tamin'ity androany ity lalàna izay momba ny herisetra amin'ny ankapobeny ary tsy misy idirana amin'ny fanambadiana ny olona mitovy fananana. Michel Arnarzon. Araka ny fanapahan-kevitra lahazina faharoa tsipika HCC tsipika D3 ny 12 janoary 2024 nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny lalàna laharana 12 tsipika 8 mifeny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny maha-lehilahy na ny maha-vehivavy. Nankatoavina fa mifanaraka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara ary mifanaraka amin'ireo fifanarahana iraisan'ny pirenena nosy ny avy ny Madagasikara. Lalàna izay lany teny amin'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoholona ny 13 Desambra 2024. Lalàna izay miaro ny vehivavy sy ny lehilahy ny ankizy manoloana ny herisetra mety hiatra amin'izy ireo ary tsy mitombina ny filazana fa lalàna mankatoa ny fanambadian'ny olona mitovy fananana.
Ratsihivina miisa 12 ireo andinin-dalàna momba ity ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalelana ny mahavehivavy ity ary mizara 4 mazava tsara ny voaresaka amin'izany, isan'izany ny mikasika ny famoretana mety hitranga ary ny fiarovana sy ny fandraisana an-tanana ireo olona mety hiara-ny herisetra. Ankoatry ny fampiarana ny lalàna amin'ny ankapobeny dia manodidina ny iray hetsy ariary hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny lamandy aloha amin'ny fandikana ny lalàna momba ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalehilahy na ny mahavehivavy. Anafainganana ny fijerena ireo ady tany izay mihisatra eny anivon'ny fitsarana ankehitriny no tanjona lehibe hananganana ny fitsarana momba ny fananantany. Apetraka ihany koa ny numérisation de titres fonciers. Gaëtan Andriatsilava. Nitondra fanazavana bebe kokoa momba ny fananganana ny fitsarana momba ny fananantany ny tompona andraikitra androany. Tanjona amin'ny fananganana io tribunal teria io ny fanafainganana ny fijerena ireo ady tany izay mihisatra eny anivon'ny fitsarana ankehitriny. Maro loatra ny olana na eo amin'ny alatra tany na ny tindra azolena eny amin'ny resaka fakana tany sy fibodona tanin'olona. Hoentina miaraka amin'izany ny fanovana ireo andinin-dalàna sy ny rafi-pitsarana ametrahana azy. Ary indrindra raha misy zany fahasamihafana eo amin'ny composition zay zany dia veriko fa miampy fa tsy mpitsara ray ihany no tokony hitsaran'izany fa misy ireo assesseur, misy ireo ataoko hoe mpitsara mpanampy raha zay no andikana azy ny assesseur dia mahazo ny famarinana tsara ny ireo mpikambana ao anatin'ny fitsarana zany tsy hoe tsy mahazo akory no an'izay tribunal de droit commun isan'andro fa kosa zany raha mikasiky tany zany veriko fa ilana fagnadiadina lalina, ilana profo, ilana hevitra avy amin'olona maro satria raha ny tany anankiray zany dia mety mahenika ny olona anjatony, ny dimanjatony. Raha tsy laza hoe anarivony angambany fa mahenika olona maro, mahenika fokotany maro dia ilana sokafina bebe kokoa zany ny composition ny tribunal mitsara an'iregny ady tany regny. Ankoatr'izay, apetraka ihany koa ny numérisation des titres fonciers rehetra hanatsarana ny fitantanana ny fananantany sy hampiainana ny fitantanana ho moderna sy manaraka ny toetrandro amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Tsy mipetraka fotsiny zany ny tribunal teria zay amahan'olona ireo boky rovitra sy saritany rovitra sy ireo didim-pitsarana rovitra ao amin'ny misahana ny cadastre fa kosa zany tsy maintsy miroso zany bebe kokoa amin'ny numérisation ny sampandrarana fananantany izay vahaolana mba tsy verenan'io fampotehan'ireo tontataratasy ireo zany dia tsy maintsy miroso amin'ny numérisation na fikajina ara-teknôlôjia vaovao an'ireo totakevitra sy ireo tontataratasy izay aty amin'ny sampandrarana fananantany. Efa manomboka an'izany antsika amin'izao fotoana izao ny ao Atsimondrano ary amin'ny tetona aty moa zany eritreretiny zany ireo renivohim-paritany enina zany dia ho ametrahantsika an'io numérisation service foncier io. Ho mora kokoa araka izany ny fikarakarana ny tany manerana ny nosy ary hisitraka ny zony ireo tompo-tany. Hena tsikelikely ireo disadisa amin'ny tany izay miteraka tsy fankahazona eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Lafim-baovao hafa kosa indray zanakazo 10 tapitrisa no volena manerana nosy ny taona 24 ka 2 tapitrisa amin'ireo no volena amin'ny firarazan'ny tampoketsa ny 7 janoary ho avy izao fotoana anokafana amin'ny fomba ofisialy ny fambolekazo amin'ny taona 24 ity fanadina. Ho tanterana ny 7 janoary 24 avy izao ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taopambolekazo. Ao amin'ny fokotany firarazana distrika Anakazobe no hanatanterahana izany. 10 tapitrisa zanakazo ny tanjona ho volena manerana Madagasikara ka ny 2 tapitrisa no volena ny firarazana tampoketsa amin'io andro io ao anatin'ny velaran-tany 500 hektara. Efa vonina avokoa ny zanakazo ho volena manerana ny Madagasikara raha ny fanazavany teo anivon'ny ministera tamin'ity androany ity. Manodidina ny 100 tapitrisa ny zanakazo efa novokarina raha ny fanazavana hatrany. Fitirin'ny Madagasikara zany no ampisehontsika any tampoketsa amin'io andro io amin'ny 7 ny volana janoary ity mandefa santionany daholo zany santionakazo ny ratsa mangaiky any ministère tontolo sy fampandrosoana maritra manerana Madagasikara. Misy zany ny hazo isan-karazany ohatrany hoe ny jirofo
misy ny canelle, misy ny quinine, misy ny acacia sy ny maro samihafa ihany koa. Ambolitsika zanakazo 1,200,000 amin'io ary manainga ny malagasy rehetra zay ataontsika hoe mahatsapa fa zava-dehibe ny tontolo iainana hitondra ny anjara birikiny amin'io andro io. Maimaipoana ny fakana ireo zanakazo ireo saingy misy fepetrarana ny fahazoana azy. Ho an'ireo manana tany ho volena, takina ny fahavitana lavaka ho volena, ka ny isan'ireo lavaka vita no isan'ny zanakazo afaka alaina eny anivon'ny ministera. Ho an'ireo izay maniry ny amboly azo ka tsy manana tany ho volena, afaka manantona ny ministera raha ny fanazavana, ary efa misy tany voatokana hanatanterahana izany. Zava-misy arangatana fiara-miasamponina nankoatry ny fahambolena, ny fanaraha-maso ireo azo novolena. Izany hoe, tsy tokony hijanona amin'ny fambolena fotsiny ihany, fa hitohy hatrany amin'ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana ary ny fiarovana amin'ny afo. Manomboka ny fanavaozana ny hôpitaly be Filatanana amin'izao fotoana izao araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitra minitra farany teo. Nanomboana izany ny trano moavo izay efa narodana ary hosolona trano vaovao antsoina hoe Pavillon 44 io ny nasaina. Araka ny efa voalaza nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo, ny amin'ny tsy maintsy anamboarana haingana ireo hôpitaly lehibe eto an-drenivohitra, indrindra ny fandraisana ireo vonjy-taitra na ny service d'urgence, efa miroso izany ho an'ny hôpitaly Suzy Joseph Raseta be Filatanana. Amboarina ny Pavillon 44 ahafahana mandray ireo karazana aretina maro. Dia efa mampolo taona maro izy io ny tsy niasa, dia hita ny fahasimbany. Dia izao moa zany araka ny fanapa-kevitra ny nisy ataontsika hoe ny manapafana eto Madagasikara dia hoe ho ampiasaina amin'izay ilay izy, dia manomboka amin'ny fandrontana antsika ity. Ary rehefa vita zany ty trano ity dia isy ny antsoina hoe unité de soins intensifs cardiologiques ao, unité de soins intensifs neurologiques, dia ny urgence cardiovasculaire. Dia mbola be zavatra maro be moa zany tokony atao fa raha vita io dia tena tombotsoa be ho antsika malagasy dia anisan'ny ampiana indrindrandrindra mihitsy ny fandefasana ny olona makany ampita, izany hoe l'évacuation sanitaire any ivelany. Isan'ny efa nasipanatsarana ny ao amin'ny réanimation izay mitovy lenta amin'ireo any ivelany. Eo ihany koa ny fahazoana générateur d'oxygène, scanner sy ny maro hafa. Tanjona ny ahafahana mitsabo ireo karazana aretina maro izay tsy maintsy alefa ny ivelany amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampian'ny fitaovana. Efa mandeha ny asa amin'izao fotoana izao ka ny fandrotanana ny trano teo aloha no hanombohana izany. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny zanam-pandaharana ny ho avy amin'ny ity androany ity. Eo ihany koa mahakasika ny ranotapaka eto Antananarivo rehefa avy eo ary. Gouty manolotra anao. Gaufrette anankiray. Avy eo misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola ampiana crème. Dia gaufrette iray farany mikarepy kely. Tsy misy mihoatra ny frigo. Frigo any Gouty. Naiza naiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème azy gaufrette coco hifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 200 sy 100. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Vaovao, tellement Wikif plus 4G, la finday intelligent 4G, et famille WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, Zayaz Naomiel à la système iOS. Zayan, famille appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, Miss Bluetooth, hotspot Wi-Fi coup, afaka nos connexions, Aaron batterie matanzak, mahachacham témoin bezao. Zandret Zany, en vidin 79 000 RTTC Moons, Manatunanga na Telma Shop. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Venez amin'ny fampalalam-baovao isika.
Ny ho tsara ho fantatra sy ireo dingana lalovana raha-te hiasa eo anivon'ny sampana mpamonjy-vona indray ny entina aminao anatin'ny zanam-pandarana ny ho avy ho amin'ity sy androany ity ny antsipiriny izay izay entiny hiona saina. Ny fananana ny marim-pahaizana BEPC, ny fananana halavana ray faingo 520 metatra, ny fananana toe-batana salama, izany hoe tsy misy aretina mitaiza, ny fahaizana milomano mihoatra ny 30 metatra, tsara fitondran-tena ary efa ny tsara miaramila, ny fananana permis B, ireo amin'ny ankapobeny no fipetrapetraka raha hiasa eo anivon'ny sampana mpamonjy voiny. Misy kosa ny peta-drindrina nataon'izy ireo rehefa misy ny fandraisana piasa vaovao, izay ny taona 2024 no nisy farany. Misy ny épreuve physique, ny oral, mikasika ny entretien zany oral io, ary ny épreuve théorie. Ny eo amin'ny épreuve physique zany dia eo zany mandeha ny course 100 mètres, miampy résistance 1000 mètres. Dia misy koa moa zany ny grimpe à la corde zany io zany tanana fotsiny no miasa na ampiarahana amina tongotra izy io eo amin'ny 8 mètres io zany ny halavany ka indroa miakatra zany amin'izay fotoan'izay. Tsy adino koa ny lancement du poids zany 5 kg izy io dia tanana ilany zany no anaovana azy amin'izay fotoan'izay. Ary farany moa zany dia tsy maintsy mahay milomano io zany izay lomano hainao aloha zany no atao eo fa mahavita 30 mètres zany ianao nage libre. Folo sy arivo zany zao tsy nisy fa ny farany zany zao niditra tato dia tamin'ny 2011 50 teo nisany tamin'ny 2011 tamin'izay fotoan'izay. Amin'izao fotoan'izao zany ny eto amin'ny pompier zany ny pompier zany zao 135. Miankina amin'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo no mampisy na tsy ny fandraisana piasa vaovao raha ny fanazavana trany. Ary vinan'ny sapeur pompier Antananarivo ny andray vehivavy ihany koa amin'ny fifaninana manaraka. Ny tsara ho fantatra momba ny asa iray hafa indray no ho tanterina aminao atao anatin'ny zanam-pandaharana ny ho avy amin'ny alatsinainy izao. Faritra maro teto Antananarivo no nahitana fahatapahan'ny rano tato anatin'ny andro maromaro izay. Olana ateraky ny fahasimban'ireo fantsona no mahatonga izany raha nambaran'ireo tompona ndraikitra fanadina. Miverina indray ny fahatapahan'ny rano amin'ireo faritra sasansasany eto an-drenivohitra tao anatin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Antony mahatonga izany fahatapahan'ny rano izany ny fahasimban'ireo fantsona amin'izao fotoam-pahavaratra izao raha ny nambarany teo anivon'ny Jirama. Nahatsapa tokoa ny faritra sasansasany eto Antananarivo, indrindra ny faritra Tsinanana, Ambatomaro, Andraisoro, dia eo ihany koa ny faritra Ivato sy Ambohidratrimo. Dia misy sasansasany avy aty amin'ny faritra Atsimo. Ny tena antony ny rahantsika ny aina ireny aratsian'ny toetrandro. Oram-baratra sy tafiotra ireny dia voalohany indrindra aloha niteraka fahavakisana fantsona maro be izy ireo, dia nisy fahaverezana rano betsaka tamin'ireny fantsona vaky ireny izay eo am-panarenana ny teknisianina hatramin'izao. Tsy ny fantsona ihany no nahitana izany fahasimbana izany fa eo ihany koa ireo milina ao mandro seza sy ny eny Ankady Vorobe. Miezaka hatrany ireo teknisianina eo anivon'ny Jirama amin'ny fanarenana ireo fahasimbana ireo. Nateraka ireny andro ratsy ireny koa dia fahasimbana eo amin'ny milina. Misy avy amin'ny tompam-pamokarana teo Mandroseza tsy tena mbola tafaverina tamin'ilon'ny tanteraka, moa misy ny mbola mitranga zany toy ny eny Ankady Vorobe sy ny eny Faralaza. Amin'ny ankapobeny dia ireo fahavoazana ara-teknika ireo no mahatonga io fikorontanana iainan'ny faritra sasatsasany eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao. Samafy ny teknisianina amin'izao fotoan'izao betsaka ireo olona mahatsapa hoe nisy réclamation ana fanamboarana mbola tsy tratra aza, fa dia manenjika mafy izay efa renforcena ny ekipa, efa noezahana ny anafainganana ny anarenana ireo fahavoazana ireo. Manintana ny rehetra hiara-iasa aminy izy ireo amin'ny alalan'ny fanambarana ireo fahasimbana amin'ny faritra mety ahitana izany. Maro amin'ireo fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana no misy mampiasa ho amin'ny tombotsoan'olombitsy na ihany koa misy mivarotra. Tsy azo enjehana nefa izy ireny olona ireny raha ny lalàna no jerena raha ny fanazavana azo. Isan'ny mampametra-panontaniana ireo mpanara-baovao
Ny fipetraky ny lalàna mahakasika ireny fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana ireny. Maro ireo fanomezana natolotra no tsy nampiasaina amin'ny tokony nampiasaina azy. Tsy takona fenina ihany koa fa misy ireo samy varotra ny fanomezana na fanampiana nomen'ny fitondram-panjakana azy ireo. Eo ihany koa ireo mampiasa azy ireny ho amin'ny tombotsoany manokana ka tsy voazara any amin'ny tokony iantefany akory izy ireny. Mazava ny voalazan'ny lalàna, tsy azo anjehany ireny olona ireny. Masy mandidy amin'ny fananana izy satria efa azy iny ary efa tompony izy araka ny rijan-dalàna velona misy ato amin'ny firenena malagasy. Rehefa nomena le olona le izy na trano, na tany io, na kahier io, na boky io, na vola, na inona zay tiana anaovana azy na ariny io, na dorany io, na zarazarainy io, sanakivava na men'olona dala rehetrarehetra io ariva tsy raranao mpanome intsony zay. Fa ho an'ny efa lasan'le olona zay nomenao azy. Ka amin'ny lalàna zany, eny hatramin'ny lalàna malagasy, na zanay zany mipetraka zany dia hoe masy mandidy amin'ny fananany ny olona tsirairay avy. Satria efa lasa fananan'le olona nomena azy izy zany, ka noho zany tsy azo atao mihitsy zany. Ary tsy misy hoe lalàna minazy hoe azo enjehana le olona nomena li satria maninona no amidiny indray ilay zavatra nomena azy. Ny fanovana ny toe-tsain'ny tsirairay no an'ny vahaolana entina isorohana ireny fanodikodinana ny fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana ireny. Ny fikatsahana ny tombontsoa iombonana no mila imasoana. Tsy tondra ny firenena malagasy amin'ny fampandrosoana ny fitiavan-tena ataon'ireo olombitsy ny mivarotra na mampiasa amin'ny tsy tokony ho izy ireny fanomezana ireny. Nidina 2,720 isan-jaton'ny tany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara raha ny tasitra izay navoaka ny ofisy nasionalin'ny fanjarian-tsakafo. Ny tsy fanjarian-tsakafo izay misy fiantraikany maro eo amin'ny fiainan'ny mponina sy ny famokarany. Fanadina. Nahitana fianana ny tany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara raha ny salanisa farany navoaka ny ofisy nasionaly ny fanjarian-tsakafo. Ny taona 2024-2025 nahatratra 7,7 isan-jato ny tany tsy fanjarian-tsakafo teto Madagasikara raha nisa voaray taorian'ny fanadihadiana nasionaly izay natao ny OMS sy ny OMD. Nahitany fianana zany ny tamin'ny taona 2024-2025 ka lasa 2,7 isan-jato taorian'ny fanadihadiana ny tambarana natao. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, tafiakatra tany amin'ny 1,50 isan-jato io tany tsy fanjarian-tsakafo io ny taona 2024-2025. Nahitana fivoarana zany ary nidina 2,7 isan-jato amin'izao fotoana. Raha tsy hivina, karazany roa ny tsy fanjarian-tsakafo. Voalohany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka izay mikasika manokana ireo faritra avo toy ny Analamanga, Matsiatrambony sy ny sisa. Faharoa ny malnutrition aiguë izay hita soritra eny amin'ireo faritra 3 any atsimon'ny nosy. Any amin'ireo faritra ireo izay ahitana salanisa 4 hatramin'ny 9 isan-jato. Na izany azy, mitovy hatrany ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo manerana ny nosy. Niverina nandray ny asa nanomboka tamin'ity androany ity ireo police de la route ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Nisy fomba fiasa sy fitaovana vaovao ampiarina amin'izany. Iona saina. Taorian'ny fiofanana nomendro mpitandro ny filaminana no PR nandray ny asan'izy ireo nanomboka tamin'ity androany ity ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Ary eo ampanofana andreo any amin'ny faritra ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny ady amin'ny kolikoly, nisy ihany koa fitaovana vaovao ampiasain'ireo police de la route. Zany rehetrarehetra fiomanana zany dia atao fiomanana ara-pitaovana. Izay hitanareo eto misy panneau io dia misy ny batotra sy ny misy ordre de mission ary ny fisy ny agent verbalisateur. Fomba hitondrana anazy aloha zany dia miova mihitsy tsotra ny fanaovana PR taloha fa miaraka amin'reto fitaovana reto dia iova ny toerana hipetrahan'le ekipan'le manao an'le police de la route. Tsy systématique ohatran'ny taloha intsony zany hoe hisy olona hitsangana permanence anao police de la route fa ireo ekipa ireo no mandeha mitetitety toerana izay efa voafidina mialoha dia manao an'izay fanaraha-maso sy fanasasiana zay. Isan'ny vaovao arak'izany ny takela-by alto polisy ampiasainy izay famantaran'ireo police de la route namafisan'izay ady amin'ny kolikoly izay. Ny takela-by voalohany
dia ilay takela-by nahazatra-tsika hatramin'izay a misy an'ilay hoe alta polisy iny a dia ny takela-by faharoa zany a io takela-by a miady amin'ny kolikoly ito dia misy soratra mazava be ao hoe polisy miady amin'ny kolikoly antsoya ny laharatabia raha misy ny olana dia misy laharatabia mipetraka eo a 24 heures sur 24 iny laharatabia iny a 7 jours sur 7. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny polisy-pirenena, ny fiadidina ny tanàna na ny Tananarivo ary ny tafika malagasy ka andraisana fepetra ireo fiara miantsona amin'ny toerana tsy voatokana ho amin'izany. Isan'ny nampahafantarina tito ihany koa fa rehefa misy ny fourrière dia ajanona avy hatrany ny fiara ary entina makany amin'ny toerana natokana ho amin'izany. Tsy systématique ny fanaovana police de la route. Misy équipement manokana mantarana ny police de la route ihany koa. Natao ara-dalàna ny régie de recette ary ao amin'ny centrale tsara lalàna no misy azy. Ny barazy de sécurité sy ny barazy économique dia tokony ho sur réquisition va ho atao ariara-miasa amin'ny sampanasana ministera hafa. Polisy telo farafakely no miara-miasa manatanteraka amin'ny police de la route. Iverina kosa ny rotsakorana amin'ity herinandro ity amin'ny faritra Analamanga raha nambarany teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Misy aray hatramin'ny roa kosa ireo rivodoza andalo eto Madagasikara amin'ny ity fotoana ny fahavaratra ity fanadina. Anorana ny andro amin'ny ankapobeny amin'ity herinandro ity ho an'ny eto Madagasikara raha ny nambaran'ny mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Vokatr'izay, hiverina ny rotsakorana ho an'ny faritra Analamanga ao anatin'ny 3 andro manaraka ary mety ho maina kosa izany ny alakamisy ho avy izao. Vinavinan'ny toetrandrotsika amin'ny ity herinandro ity aloha resantsika amin'ny ankapobeny dia saika manorana manerana ny nosy fa mety any amin'ny faran'ny herinandro any izany mety ho somary mafimafy raha amin'ny faritra atsimo iny satria mety sy dépression andalo amin'ny faritra atsimo iny. Raha momba ny Analamanga manokana resantsika dia hiverina zany norana manomboka androany zany hoe saika amin'ny herinandro ity dia norana ny Analamanga fa mety any amin'ny lakamisy any no somary maina kely tsika. Ho an'ny rivodoza kosa, ray hatramin'ny 2 no vinavinaina andalo mandritra ny fotoam-pahavaratra eto Madagasikara ary 2 hatramin'ny 4 kosa ireo rivodoza mety forona manodidina ny nosy. Ny vinavina fanavoaka ny mpanao prévision saisonnière moa dia hoe 1 hatramin'ny 2 ny mety rivodoza hiditra tanety dia iny fa nisy ilay anankiray fa lasa iny dia misy 2 hatramin'ny 4 mety hisy rivodoza hiforona fa mitanakontana ny toetrandro amin'ny faritra avaratra andrefa nosy iny fa tsy hiditra. Iamafy kosa ny rotsakorana ho an'ny faritra atsimo andrefana amin'ity faran'ny herinandro ity raha ny vinavina nambaran'ny meteo Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena mankalaza ny fahafolo-taona ny tsengerenan'ny horohorontany nafatesana olona roa etsy ity. Folo taona aty aoriana tsy naomby ny fanarenana ny tanàna. Mikorotana ihany koa eo amin'ny lafiny ara-politika. Fanadina. Folo taona aty aoriana ny horohorontany nandrava ny tanàna ny Haïti ny 12 janoary 2024. Tsy mbola tafary ny Haïti, mbola miaina tanteraka ao anatin'ireo trano maro rava. Isan'ny porofo mivaingana ny lapam-panjakana izay nirodana ihany koa ary folo taona aty aoriana mbola tsy misy ny fanarenana. Tanàna maro lavitry ny renivohitra ihany koa mbola ahitana ireo niarambona tamin'izany fotoana izany. Maro tamin'izy ireo raha ny fanazavana no tsy afaka nanohy ny asa mandraraha intsony tao aoriana iny. Isan'ny sakana goavana tsy ahafahan'ireo niarambona folo taona lasa miasa intsony ny tsy fisian'ny tobim-pahasalamana ahafahana mitsabo-tena any Haïti. Raha tsy ahivina tao anatin'ny 5.30 segondra, horohorontany nanana magnitude 7 teo amin'ny marefiny Richter no nandrava ny renivohitry Port-au-Prince ireo tanàna ny Gressier, Léogane ary Jacmel ary niteraka fahafatesan'olona manodidina ny 2 hetsy ary maratra mahery ny 3 hetsy. Folo taona aty aoriana tsy naomby ny fanarenana ny tanàna ny Haïti, mikorotana ihany koa ny eo amin'ny lafiny ara-politika. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasiany ianao anaraka izany. Soafa tsara tolo.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.